Marka toko 5. Jesosy nanasitrana lehilahy demoniaka iray tao amin'ny tanin'ny Gerasena. Marka toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 20. Ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tanin'ny Gerasena izy ireo. Ary noho niala teo an-tsambokely izy, miaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy, fa nitoetra tao amin'ny fasana izy. Ary tsy nisy olona nahafatotra azy tsony, na dia tamin'ny gadra aza. Fa efa nafatiny matetika tamin'ny gadra, na ny tanany na ny tongony. Nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahiny, ary ny gadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva, na andro na alina, dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy, ka ninananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa noho nahitan'i Jesosy teny lavitreny izy, dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe: "Momby fa ninona akory zaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro? Ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly aho." Satria Jesosy efa nanao taminy hoe: "Mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto." Dia nanontany azy Jesosy hoe: "Iza moa no anaranao?" Ary izy namaly hoe: "Legiona no anarako, satria maro izahay." Ary nifona mafy taminy izy mba tsy horoahiny hiala tamin'izany tany izany. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra. Ary nifona taminy ireo ka nanao hoe: "Alefasy zahay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy." Dia neken'i Jesosy. Ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina. Tokony ho 2,000 no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao tanàna sy ny tany an-tsaha. Dia nandeha ny olona mba hizaza ny zavatra izany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka nitafy lamba sady arisaina. Ka raiky tahotra ny olona. Ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa. Ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny. Ary rehefa iondrana teo an-tsambokely Jesosy, dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy: "Mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrano fo taminao." Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Fahagagana 2. Jesosy nanangana tamin'ny maty ny zanaka vavin'ny Jairo. Jesosy nanasitrana vehivavy narary nandeha 12 taona. Marka toko 5 andininy 120 ka hatramin'ny 17. Ary rehefa nita an-tsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahitan'i Jesosy izy, dia niankohoka teo amin'ny tongony, ka niangavy fatratra taminy hoe: "Marary efa ho faty ny zanako vavikely. Andere, mametraha ny tananao aminy, mba ho sitrana izy ka ho velona."
dia nandeha niaraka taminy izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana fa vao maika nianarary kokoa aza. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko io, dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny, ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, izy zany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka hoy ianao va iza no nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy, iza ny vehivavy izay efa nanao izy izany. Fa raiky tahotra sady tora-kovitra raha vehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finonao no nahasitrana anao, mandehana soma tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanakao vavy, nahoana ianao mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoan'i Jesosy izany teny nataony izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navela ny nanaraka azy, afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalany Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy nitabataba, dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona, fa nandroaka azy rehetra izy, dia nitondra ny ray aman-drenindra zazavavy mba amin'izay olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy andra zazavavy. Dia nandray ny tanany ra zazavavy izy ka niteny taminy hoe, Talita komi, izany hoe, raha dika, ry zazavavy, hoy izaho aminao, mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay ra zazavavy ka afa nandeha, fa efa 12 taona izy. Ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr'olona izany, ary nasainy nomena hanina ra zazavavy.